Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Roa volana sy tapany no sisa dia higadina eo amintsika ny volana Ramadan. Volana lehibe, manana ny maha-izy azy, feno hasoavana, masina, manam-boninahitra, manan-kaja eo anatrehan'ny finoana Islam sy ny mpino mpanaraka azy. Ireo ny alohalalina antsika amin'ny finoana Islam dia niomana fatratra enim-bolana mialoha ny hatongavan'ny volana Ramadan amin'ny fitsenahana azy ary amin'ny fanaovana ireo karazana asa soa maro samihafa mba ahafahany miaina am-pilaminana sy manatanteraka ireo asa fanompoana mandritra an'izany volana Ramadan izany. Saingy ny fanontaniana mipetraka amin'ny tsirairay hoe hiomana amin'inona ary antsika izao roa volana sy tapany ahatongavan'ny volana Ramadan zao? Dia tsotra ny valiny. Aoka antsika hiomana amin'ireo teboka vitsivitsy izay holazaintsika ireto. Voalohany, averimbereno ilay doa na fitalaona izay midika hoe Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Izany hoe mangataka amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala na ka miteny hoe tompo Allahu ome tombonandro izahay ahatratra n'izany volana Ramadan izany. Tadidio ripino Islam fa ny doa no fanompoana tokana mahavita manova ny lahatra araky ny voalaza ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ka ovay ny lahatrao amin'ny alalan'ny famerimberenana n'izany doa mba ahatratra ny volana Ramadan. Ny faharoa, apetrao denizao ny fikasanao fa ife mandritra ny Ramadan iray manontolo amin'ny taona 2025 io. Satria amin'ny finoana Islam, ny fikasana no lehibe lavitra mihoatra ny asa. Ary ny asa tsy nisy fikasana dia zava-poana eo anatrehany Allah. Fa raha nipetraka kosa ny fikasanao na dia tsy tanteraka ao aza izany asa izany dia efa mahazo valisoa sy voasoratra eo anatrehany tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ka mametranao fikasana ife mandritra ny Ramadan 2025 ka raha sanatria misy ny fahafatesana tampoka na misy tsy fahafahana tampoka na misy tambana tampoka tsy afaka mifena amin'ny volana Ramadan 2025 dia efa voasoratra fa anisan'ireo olona nifehinao tamin'io Ramadan ho avy io. Ny fahatelo, ho antsika rehetra izay mbola manana trosampifehezana, afaingano ny fandoavana sy ny fanefanao an'izany trosa izany. Ary indrindra ireo vehivavy dia itodiko manokana satria ny vehivavy fantantsika amin'ny toe-batana ara-voajanahary dia tsy maintsy mandeha raha foana isam-bolana ary tsy maintsy misy tapaka foana ny fifehezany isan-taona. Ka ho anareo anabavinay, reninay, aoka efaina mialoha ny hatongavan'ny Ramadan ny fifehezana izay tsy mbola vitanao satria raha tonga ny Ramadan lasa mivangongo na sosina ny fifehezana izay tsy vitanao. Ny fahaefatra dia aoka antsika rehetra hamaky sy hianatra denizao ireo lalàna mamey ny fifehezana. Tsara ho fantatrao avokoa inona ny zavatra manimba ny fifehezana, inona ny zavatra azo atao mandritra ny fifehezana, inona ny zavatra tsy azo atao mandritra ny fifehezana. Ary raha tapaka ny fifehezana, inona ny tokony atao. Ary oviana no misakafo ny farany amin'ny maraina, inona ireo fombafomba tokony atao mandritra n'izany fifehezana zany. Izany rehetra zany dia tokony ho fantan'ny mpino Islam mialoha ny higadonany volana Ramadan mba ahafahany manatanteraka an'izany am-pilamina. Izay indrindra nahatonga ny tenako nanoratra nyity boky mahakasika lalàna mamey ny fifehezana ity. Efa roa taona lasa nanoratana nyity boky ity fa mbola averika eto ihany. Ato anatin'ity boky ity dia miresaka
ny ireo tombotsoa azo amin'ny fifehezana, tombotsoan'ny volana Ramadan, ny fomba fidirana amin'ny fifehezana, ireo fepetra mitakina amin'ny fifehezana, ireo zavatra manimba amin'ny fifehezana, ny fanoloana amin'ny fifehezana, ireo karazan'ny fifehezana, ny antikafo, ny Lailatul Qadr, ny Zakatul Fitr, ny mombaomba ny Aïdy, ny fifehezana enin'andro amin'ny volana Shawwal, voarakitra ato amin'ity boky ity avokoa izany rehetra izany. Ka ho anao zay te ahafantatra ireo lalàna mameno fifehezana, dia ity boky ity amin'ny teny malagasy afaka manampy tsara anao ho anao zay mila an'izany. Zay ngamba no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous, ataovy j'aime fa mbola betsaka ny fampatsiavana hoentintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.